Miarabantsika isatokantrano amin'ity alady fatelo ny volana May 2024 ao anatin'ny fandarana l'actualité hatrany ianao iresantsika amin'ity miara sosialy sy resaka fananantany izay indrindra no nanasana n'Andriamatoa Ravelona Nosy Bruno filoha-tany général-ny orinasa Madagascar Immobilier Ravelona Nosy na ny miarabanao Andriamatoa Bruno Ravelona Nosy ary misaotranao avy hatrany nanety ny vahiny etan'ity androany ity. Ya, dia miarabanao namana marika ary miaraban'ireo mpanaraka ny fandarana l'actualité eto amin'ny eny amanjery MATV. Tonga dia direko avy hatrany ity mafy ny resaka hoe fananantany ianao raha teo moa tokona orinasa mikirakira n'izay resaka fananantany izay anisan'ny olana tato ato ty resaka hoe ady tany ity ianao amin'ny maha lehibe ny orinasano atojo an'izay tranga izay le ianao rehefa eo amin'ny sehatra isanao amin'izay ady tany amina olona maromaro izay matetika tranga eto Antananarivo indrindra. Ya, amin'izao miezaka izay fanontaniana izay marina tokoa fa amin'ny ataontsika hoe mpanjaranay miresaka fananantany dia ao anatin'ny sehatra ny asanay mihitsy izany tarian-javatra mikasika ady tany izany. Tao anatin'ny 7 taona niasana izay ataoko efa maromaro ihany ny resaka ady tany natrehany. Ny anay moa mazava loatra fa raha miditra amin'izany resaka hoe ady tany izany zay satria matoa hoe ady dia matetika amin'ny resaka miditra tribunal izany. Dia rehefa hikarakara na hoe hiaro olona ao anatin'izany resaka ady tany izany zay dia tsy maintsy mijery dossier aloha, mijery ny fahamarinan'ny taratasin'ilay olona zany indrindrindrindra fa ataontsika hoe manao eo anatrehany sampatran'ny fananantany tsy mila fidifinadoro zany eo anatrehany le vokotany toerana misy amin'le ady atao zany sy ady sy voatrehana. Dia rehefa tanteraka izany rehetra izany zay vao hoe manapa-kevitra na hiditra na tritra arakaraka le fahamarinan'le dossier zany. Ka marina ny tenao teo fa betsaka izay ady tany efa natrehan'izay ary matetika moa mampiakatra ny tena mihitsy any amin'ny tribunal zany zany ady zany. Dia tenako moa raha teo manana mpisolo-vava afaka manaraka ny lalàna misy velona eto Madagasikara ao anatin'izany fiarovana sy fiativana tany izany. Misy karazany le resaka ady tany fa ny tena hoe tiako tsindrina angamany ny tena hoe zay zany tsy dia tena manao an'le ady tany hoe ty misy fianakaviana miady sanatria hoe rahalahy miady tany na ohatr'izany tsy dia zay loatra le tena antom-pijoroana fa miady tany zany dia matetika eo amin'le hoe le resaka ady misy isina tsindry azo lena na sanatria isina ataontsika hoe tsindry falavo ataontsika hoe le fampisehoana le hery zany na hery amin'ny resa-bola zany amina olona ataontsika hoe amina olona manam-bola amina olona tompon-tany tsy manam-bola. Dia eo zany no ataontsika anaovanay ny intervention-nay satria amin'ny orinasanay zany dia manana zafady manana zoa ary ao anatin'ny sehatry ny asanay mihitsy zany dia miaro hatramin'ny farany mihitsy zany zay ao anatin'ny fanarahan-dalàna miaraka amin'ny pirofo rehetra tompon-tany an'ireo olona izay irovana ao anatin'izany ady tany izany. Anisan'ny olona matetika somary kely ohatrany hoe remarque anankiray hitako rongatra tato ato ty resaka hoe entreprise immobilier mividy tany mivarotra tany amina misy milaza mihitsy hoe amin'ny vidiny mirary dia mirary fa ny magaga zany misy ireo mivarotra an'le hoe tany morcelena hoe zozao anefany somary magaga ihany afaka manamana trano hoe remolina hoe amin'ireny morcellement kely reny satria raha dinia ny permis de construire ohatrany misy fenitra angatana amin'izay hoe géomètre carré vao azo anaovana vao mety azo an'izay permis de construire. Ya, marina izany ny tenako izany ao anatin'ny asanay amin'ny Madagasikara Immobilier Ravelona Nosy dia tena mifantoka indrindra mihitsy amin'ny resaka fivarotan-tany tafiditra ao anatin'izay fanontanianao zany zahay. Izay zany le mpanao morcellement de terrain raha misy trano moa zany izy dia lotissement ny anarany. Araka ny teniko aminao teo hoe
raha ny tenako manokana orinasako manokana zany efa 7 taona no misiny ary araky ny tenao am'izao fotoa zao vao nirongatra ny ataontsika ny maro zany zahay zany hoe zay ny maro eo zany a de zafady de olona tsy de hoe lavitra anay akory le olona nanao lasa nanao morcellement reo fa izy ty zany tamin'ny voaloha tena hoe affaire ampianakaviana satria mipapako a nanomboka tena anisany hoe malagasy a nanomboka zany ataontsika hoe morcellement de terrain zany ary rehefa tadio arina moa zany a de nanao koa zany zay satria efa izy tsy otso moa zany izy a de nanao izahay a de nanao zay mahamaty anina anay mihitsy ao anatin'izay sehatry ny asa zay ary zay indrindra ny hoe manaraka ny drafitra rehetra sy ny lalàna rehetra sy ny rafitra rehetra misy zay a eto amin'ny tany sy mifanjakana am'izany asa zany satria fantatsika tsara mihitsy fa mananjiny zany tany zany ary ataontsika hoe io a no netim-boantsika olombelona ao koa nefa rahantsika olombelona maolombelona atsika zany zany hoe rehefa olombelona anankiray zany ataontsika vahoaka ohatrany hoe malagasy anankiray neto amintsika moa miasana de azo inona fa anatin'ny fiainany a tsy maintsy hitady tany izy na hividy a tany anankiray na maromaro arakarak'izay fahafahavidiny ao anatin'ny fiainany zay indrindra ny hoe mila zavatra matotra zany zavatra atao inona moa ny hoe matotra zany hoe izay zany a tsy hoe sanatria hoe mahazo tany tsy vidiana tonga de mialatsiny amin'ny fomba fiteny latsaka avany an-danitra fotsiny ohatry zany a fa izahay a de misy olona tonga aminay zany amin'ny agence anay agence immobilière mantsy zay de tonga le olona manao amidinay ty tany ty raha ohatra ka metimety aminareo de raha ohatra ka mifanaraka amin'ny vidiny a sy ny amin'le hoe toerana misy le tany ka mety aminay izy de mividy izahay de rehefa mividy zahay a de manao fanarahana de aveo zay mivarotra zany zany hoe ara-dalàna zany le zavatra ataonay eo amin'le resaka hoe manahoana le hoe tany kelikely mety tsy azahoana permis de construire na hoe tsy azahoana manao trano koa zany a iny moa zany a miankina amin'ny ny transaction izy iny ny autorisation de morcellement satria tsy maintsy misy ny fanadiadiana sy fijerevana sy ataontsika hoe fandrefesana mihitsiny na miresaka ara teknika ny hoe ty toerana ty aizany misy an'le toerana aloha voalohany indrindra azo andrenana sa tsy azo andrenana raha azo andrenana ohatsy ny ahoana no velara-tany a kely indrindra azo amidy mba hahafana manorona trano farafakeliny ohatra ny hoe 100 mètres carré ohatra de ohatr'izay zany izy ka miankina amin'ny prescription d'urbanisme zany avy any amin'ny aménagement territoire zany ahafahany manao hoe ahoatraohatran'izao no ataontsika hoe proposition ataonay ny mividy rehetra sy ny vahoaka sy eritreritry ny vidy anisan'ny fanatsidika toy ihany le plan d'urbanisme ny ministerany ministera fanjakana misana ny fanajariana ny tany dia mampiafy ny fivarotana tany tany fanjakana tsy olana taminareo hoe rehefa fanapakevitra reny sa misy impact ihany taminareo mpanarana tena tsy misy olana aminay mihitsy ny fanajariana le izy ny sasana samihafa ny zavatra tiako ahitsy aloha zany eto a de ny hoe satria misy aina manjery mivoy zavatra tsy tenenina ny hoe ty orinasy ty a orinasy io tandreminareo fa mivarotra tamin'ny mpanjakana tena araky ny teniko aminao teo hoe izay efa matianina ary zay manara-pilany miara-miasy zay a amin'ny aménagement territoire miara-miasy zay amin'ny domaine miara-miasy zay amin'ny topo dikan'izany zany a zavatra ara-dalàna ary ataontsika hoe tsy misy azo ataontsika hoe azo afinja tsara zany tany amidy nefa tampanjakana zany a tsy azo amidy fa zao koa sany tiako trindrina ny lalàna mifiatsika eto Madagasikara de maminitra ny hoe raha olo pirenena efa feno taona ka navita nanajary tampanjakana de afaka mangataka ny zoany feno zany a ny mangataka le tampanjakana amin'ny anaraka na izy a na izy rehefa misoratra aminazy ny tampanjakana iny efa anazy zany ny tampanjakana iny ka nao amidiny iny nao atao anatim-bolan'olona izy iny nao ataony inona izy iny a de efa anazy iny satria efa misoratra aminazy ny boky tany zay zany ny zavatra tiako apetraka kely ny tampanjakana eo amin'ny fomba fikirako rano zay resaka fanana tany zay ho anareo
fandarary afapo ihany amin'ny zava-misy ankehitriny satria ao anatiny manao an'le réforme ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao eo amin'ny resaka hoe système d'aménagement du territoire zay inona no eritreritrareo inona le teboka iverinareo fa tokony ampamoramora koa ny fanana tany ahafahany malagasy tsirairay manana zo amin'izany. Ny teny anao aloha hoe tena afapo tanteraka tsy misy zany fa kosa raha ny ohatra ny teo aloha dia izay mahita fa efa misy amélioration fa mety tsara zany le fomba ataontsika hoe fikarakarana sy fitaretena tosy amin'ny resaka eo amin'ny sampandalany fananakany satria raha tena anao teo aloha tena misy n'izany hoe zay izao ao anatin'le asa fa mandaigna raha miteny anao fotsiny hoe mampandaigna izy dimy taona mbola tsy vitanao limitation an'le inona ny anton'izany petsaka ny anton'izany fa mametsaka ny tena tiako apetsaka dia ny hoe ary vaolana moa zany metiko zany ao anatin'izay azo resaka zao koa hoe izay zany mahita fa mbola tsy ampy mihitsiny le birao le fandraisareo tsy ampy ataontsika hoe ireo mpiasa ny sampandrana fananantany mbola vitsy izy ireo mihoatra le figoaka zany zay mitondra dossier amin'ny sampandrana tsirairay avy marina fa fanzaraina natao hoe misy ny avaradrano amin'izao fotoana zao mandeha Antananarivo resantsika ny Atsirondrano ary ny domaine ny Antananarivo fa na izany naty zany raha mbola mahitsy zay hoe tokony mbola tsaratsara kokoa n'izao hoe le fanaovana téléphone sy fandraisana raha toka ampiana le effectif dikan'izay ampiana effectif zany ampiana mihitsy le birao ary amoraina le fahazoana le mangataka ataontsika ohatrany ny juridique amoraina amin'ny fomba fahazavana reny ary ataontsika hoe apetraka mihitsy ny hoe 72 heures io ohatra na hoe herinandro tsy maintsy azon'le olona fa amin'izao aloha mbola misy foana le hoe mitonga ianao dia miverina tonga ianao dia miverina fa tsy nyrehetra kosa manao zay fa mbola misy manao zay noninona satria be loatra le dossier am-pelatanan'le ataontsika hoe le contrôleur ny domaine na le agent le mpanao traitement na dossier dia na ataontsika hoe conservateur mpanao sini dia tsy maintsy lasa systématika ho azy latsotrany hoe any hoe verena mianandro verena ny herinandro satria amanarivony ny olona makany amin'ny domaine isanandro dia zay amin'ny manarivony zay zany tokony hoe ampiana ry zareo fa efa mikezaka izy fa mbola tsy ampy ny effectif ny fifandraisanareo amin'ireo vahiny ihany koa tatakiny ahoana satria anisany mampihenena ny olona matetikety resaka ady tany amina vahiny ty ianjadiny zay nareo orinasa malagasy ny fifandraisana amin'ny vahiny moa zany dia mizara roa misy ireo vahiny zay manambady malagasy dia rehefa mividy tany aminay zany izy dia soratana amin'ny malagasy raha izy faharoa misy koa le vahiny tonga dia soratana aminazy le tany fa le tany tsy azo soratana aminazy fa ampanafaina aminazy amin'ny fotoana lavabe na elabe na le hoe vahiny videotika zany ilaran'izay izay zany karazana vahiny anankiray le zavatra vahiny ataontsika hoe tonga dia mividy tsy manisy olana tsy misy problema sy rehetrarehetra fa misy le karazana vahiny le hoe ataontsika efa zatra efa mahita le toetsainy malagasy le araka le fiteny vahiny hoe ady Madagasikara c'est le pays du moramora zany hoe moramoraina daholy dia raviravizana volavola kely asany ravinariary vitsivitsy dia ataontsika hoe manaiky lembelana na zanatsinyzany hoe manaiky tsy fidiny koa amina zavatra toejavatra tsy mety ohatra zao hoe tenanao hoe misy vahiny sotrany hoe mity misy tany manakaiky ny tanyle izy ina ny ataony mba azahoanan'io tanyle malagasy io tonga dia didininy tambo daholo ny tanylay manontolo dia efa tafidy job vola eo i tany io dia tsy maintsy nahoana nahoana tsy maintsy lasany na otsinana zany teneny dia lasany ohatra zany zay sasa moa zany dia tena hoe zavatra hitako zany zavatra hitako ataontsika isanandro mahita karazana dossier fa misy ao tena dossier tena tsy fanao ianao izy izy nyfitenena satria tena hoe milatsaka avy any an-danitra vaizany no nazahoanyity olony ty ty vahiny ty an'ity tany ty dia rehefa hoe hitanao zao fa tsy rarony le izy dia inona ny zavatra mitrano miady aminy ianao any amin'ny tribonaly tonga any amin'ny tribonaly koa ianao
mbola lasa ta mandeha indray ny afindrafindrao amin'ny tribunal eo zay tena tsy afenina fa tena misy mihitsy ny resaka corruption ny tribunal ary betsaka ny corruption misy ny tsy azonao atao corruption a fa betsaka kokoa ny azo atao corruption sany zavatra azy mila jeren'jony satria manimba antsika voaka malagasy le izy mijeriny anazy ary nefa rany ty Madagasikara ty tsy haiko tsony filazatsika anazy na hoantshaiko na hoe vahiny tsara na inona nefa rany lasa vahiny zany fa tsika lasa tompony mangatakatana dia zay mahatonga antsika mety hoe lasa aloha mihitsy amondrana any am'zareo ndraiky nanetsika raha mety ane datakalo mihitsy ana le tany farany ka vazivazy moa ray an-dalana fa hita zany hoe betsabetsaka le zavatra mila fanivany eto amitsika eto e ina no mahatonga zay ny favesarana zay hoe fikarakarana zay hoe nahita amin'olona pitsopitsony sa ahoana no mahatonga an'le ataoko hoe défaillance any amin'le fomba fikarakarana an'izay tany ia ny voalohany indrindra aloha amin'izao fotoana izao tatoato ataontsika hoe fotoana manana am'izay vao nisy natao hoe ino misy ty le natao zavatra nafanatany ny demonakely hoe zany fampahalalana ny olona zany amin'ny resaka ny hoe ahoana tokoa tokony atao raha manana tany ianao satria betsaka ny olona manana tany maty ray aman-dreny rehetra teo aloha dia matahotra mandeha amin'ny zavatra lafara miditra birao zany dia taraikeo dia avy eo misy olo-kafa tena ataontsika hoe mahay mikirakira tsara zany taratasy zany dia mamorona zavatra ataontsika manao faux usage de faux mba azahoana le tanin'le olona zay tsy mikianaka dia rehefa tonga any amin'ny tribunal ataontsika efa misoratra amin'le olona nanao faux mihitsy le tany efa maty zany le tany le boky tany ampelantananao zay anao vao tonga saina sy vao mahafantatra lasa n'ity olona ity le taninao dia le olona ndray nodefany ataontsika hoe mety hoe acquéreur de bonne foi izy tamina olona mpisadoka namitaka anazy dia lasa le olona le tokony sy le olona tena mividy acquéreur de bonne foi ndray lasa mifandramatra dia ohatrohatr'izany zany tsanga misy ka zay zany anisan'ny lesoka be teo aloha hoe tsy ampy ny fampianarana an'le olona ao anatin'le resaka ahoana ny tokony ataonao mba hierovanao ny taninao ny boky tany ampelantanao sy ho taninao io zay zany ny tsy ampy ary nefa ny hitako efa misy fivararena amin'izao fotoana izao za zao tamina aina aman-jery hafa tamin'ny lasa ny taona lasa zay zany teny mihitsy ny hoe zaho tena zao sosokevitra taova dia fefeo le taninao ataovy mihitsy tsy diran'olona eo le tany na farafaratsiny ambolena na fefena na anaovana trano mahasafa loatra fa rehefa tsy kitianao nge le taninao ny ratsy kely lalana tsy maintsy misy ary ma ratsy kely lalana atsika malagasy koa dia noho le fantrana disy tafahotra dia lasa manaonao foana na tsy tainao foana na le olona dia lasa sitrany elo fa zametsika dia atao tsy hainao ihany vidina tany zany tonga dia vorabe zany ie ianao fa tsy mahita hoe anisany hoe blocage anankiray ihany koa eto amin'ity resaka fananantany ty ny fahalafosany le famindrana anarana rémutation satria anisan'io ihany koa mbola mampikaikaiky n'ireo olona izay mpandova ia marina zany ny zavatra misy dia zao le lalàna ny resaka famindrana mihitsy hitako hoe mbola tsy zakany vahoaka malagasy raha ny andafy ianao na ny faritra toerana firenena efa mandroso dia betsy zany ahoana moa ataontsika ohatra hoe mikasika enregistrement fotsiny ohatra sa ahoana moa fomba ahafahany olona mieritreritra ny hoe plus value na le terme plus value zany a ataontsika hoe tantsara rehetra tsy ao an-tsainy olona zany plus value zany ekarana hoe ty le taninao dia ohatrinao na zany ohatrany lasa fiakaram-bidiny le taninao to anatin'ny fotoana maritra taona maromaro zay ataontsika hoe tsy tena tsy ao anaty saintsika zany nefa ny ampiarina dia zay tokoa le blocage ary le blocage zay lasa mampiembotra an'le olona amin'le famindrana dia mame varavarana ho anatao ratsy ka zay zany hoe tokony hojerena zay vonina ary zay moa zany eto dia tsara mampafantatra atsika ny vahoaka malagasy zany fa izay zany dia atsoatsy hevitra ny anangana ny groupement na ny association ny mpanao ataontsika hoe lotissement matianina malagasy misy eto Madagasikara mba inona mba ahafahana miarona zany zoan'ny tompotany zany mba ahafahana miarona zoan'ny viditany mba ahafahana hoe mba mandro fehizay fa tsy hoe
rehefa ivitany mety ohatrany misy olona zay vitany aminay dia alohan'ny vita dia nohatra mety zay mantsy efa voafitaka tany zay mantsy efa zao tany dia lasa ny tena na satria hoe tsatrafarany kezaka manazava sy sécuriser an'ilay olona ny volavafitany zay tany fiteny. Eo anatin'ny fanomanana ny habitat 3 journée de l'habitat 3 Nations Unies tsika amin'izao fotoana izao anisan'izany Madagasikara amin'ny alalan'ny ministera-panjakana misahana misy fanajariana ny tany amin'ny taona 2024 no atao zay fionam-be iraisam-pirenena zay. Madagasikara anisan'ny mbola misy ezaka maro eo amin'izay raha tsy teny resaka trano ny resaka fananatany ary ihany koa ny resaka urbanisme zany ny tontolo andrenivohitra ho anareo ataoko hoe mpandrara ao anatin'izay sehatry ny immobilier zay ny resaka fananatany sy ny trano sy ny mombamomba an'izay inona ny andraikitra tokony horaisinareo ahafahantsika malagasy mivelatra amin'izay resaka tontolo ambanivohitra zay na ny urbanisation satria anisan'ny tsy ampy manko urbanisation eto Madagasikara tsika malagasy moa naka fanapa-kevitra anankiroa sady nampandrosoana ny tontolo andrenivohitra nampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ka lasa ohatrany misy mandeha ila tsy tratra ireo tanjona sasany zay napetraka teo anatin'ny objectif pour le développement. Ny aminay manokana zany hoako zay fotoana 2016 resahana zay mino zay fa anisan'ny andray anjara amin'izany salon de l'habitat toatono zany ary io moa eny an-dalana no mamola vola ny ataontsika hoe ny teknika sy ny teti-paikady rehetra mba ahafahana ataontsika hoe mampalala aloha Madagasikara ary sitony ataontsika hoe reo mety hoe partenaire rehetrarehetra ao anatin'izany sehatry ny fananatany zany. Ny partenaire voalohany ny tena hoe aminay zany partenaire anay voalohany teny fanjakana satria tany misy fanjakana eky dia zay indrindra ny hoe mino mino zay fa hifanantona ifampiantso zany zay hoe ahoana ny tokony hifanampiana ahoana ny tokony na amin'ny asa mipetraka sy matotra tsara mihitsy teti-paikady rehetra mba ahafahantsika mampivelatra mampivoatra ty tandrasantsika ty marina ny tena ohatrany zay zao manao amin'ny enseignement de terrain nenay moa zany manokana dia efa misaoran'Andriamanitra fa mba misy ihany maneranirana nosy eo zany Madagasikara ary efa mivoaka tena mizomirikaina zany tany zany anisany mamora le tany sasany tsy hoe magaga efa maninana atao moa io zany mialatsiny ohatrany hoe enao tompony hoe ty stylo ty zao anao enao dia ohatsinany amin'ny tany rehefa tsy mampiantoka fotsiny ianao ka mahazo tombotso rehefa hoaka zay mahazo le tany eo dia tokony mifaly fa tsy hoe atao lafo be le tany fa maninana atao lafo be atao mora be ndrindra fa maninana atao mora be tsy tayazy tena marina fa ny zavatra misy dia zao hoe ara-dalàna mato amity ma ara-dalàna mato karakaraina ary ara-dalàna mato sa miseo vahoaka sy misehosehatra amin'ny lafiny resaka fananatana. Merci ao anatin'ny famaraparanana ny fandarantsika zao Andriamatoa Ravelina Nisy Bruno raha ny fiore aloha anisany hoe manana andraikitra moa nareo eto amin'ity ao amin'izay lafiny fananatany zay tika hoe zany fa hoe mety manana fikasana ianao amin'izao fotoana moko malaza ary ao anatin'ny vanim-potoana fanomanana fifitianana be ny tanàna tsika zao efa Madagasikara manana fikasana ve ianao hoe latsaka be ny tanàna? Ia misaotra anao no ametsaka zay fanontaniana zay tena marina manam-pikasana ny mitondra ny anjara privé mba ahafahako manampy an'ilay vahoaka amin'ny faritra misy ny teny dia marina zany voalasana fa manam-pikasana latsaka be ny tanàna zany hoe inona ny nanaitra ny zay latsaka be ny tanàna? Ahoana moa fomba ampisehoana zany hoe fitiavan-tanindrazana zany tena zany fomba fampisehoana satria folo antsany le fotoana iainana eto amin'ity tany ity
ary efa tsy aloatsika amin'izao fotoana izay ianao ary ny tena mba nafanamen'Andriamanitra tombo-pasoavana amin'ny fiainana dia rary sy tsy miangamana mba hisary toy ny zavatra kely izany ho an'ilay vahoaka indrindra moa fa fantatsika fa ny vahoaka izay misy ny toerana rajana dia ny ankamaroany dia tatsavoka dia eo zany tsika nahita anazy sy ny toerana tsy vatsirana. Ia, iny ary tsy aritra fotsiny iny fa iverenako kely ny amany alohan'ny tena nankatona antsika ny fandarana iverenako kely ny resaka fananatany sy ny resaka fanamboarana trano teo ianao raha teo manana an'ilay hoe agence immobilier inona ny olana anisan'ny hoe manasarotra ny resaka fanamboaran-trano satria anisan'ny kaikaiky malagasy maro malagasy mbola hoe tsy manana trano ihany ho anazy manokana fa lasa malofa trano ankamaroany ny tany nefa misy midadasika inona ny tena olana ny trano matetika tsy ahafahan'ny malagasy manolona trano ho azy. Ny tena olana ny vola aloha ny tena olana tsy fananam-bola ny tena olana ny vola satria mbola variana mitady le ao anaty volantsika zay ny tena olana. Ny olana faharoa eo amin'ilay fitokisana an'ilay vahoaka malagasy namana satria rahantsika malala fa ataontsika matoa tsy ampy zany le fitokisana fijeriko azy matoa misy ny banky zay tokony natao amin'ny vahoaka malagasy banky eto Madagasikara resahantsika dia tokony mety efa manao ezaka ry zareo fa tokony hanao ezaka bebe kokoa mba manao ohatrany hoe ampindramam-bola lavitra ezaka be mihitsiny mba hoe samy tsy mijery atsika amin'izao fa mba hoe zafikely ny angamba mety mamerina amin'ny zafikely le tompon'ilay banky itsy no zany zao tokony hijerena ary tokony mahiady amin'izany konfitona mpanjakana hoe ahoana tokony izany zavatra zany satria tena raha zao mitoa tena tsy haiko hoe sarotra be le fiainana fa faniriana dia mba hoe mba hisy zany ataontsika hoe fandalinana sy ataontsika hoe fiarahana mikomdoha tena izy mba ahafahana hoe ahoana tokoa maninona zany fanontaniana zany satria izahay zao ka ny olona dia aminay dia tena tsy averiko anao efa amina rivorivo da tsy tena misana zany ny olona efa nahazo tany taty aminay vidy tany taty aminay afa-po tamin'ny fiarahana sy rehetrarehetra kanefa ny hita ihany hoe sahirana satria ohatrany izay zao mba manao mivarotra tany zany dia manome fasilité be arakaraka le fahefa-mividin'ilay sy rehetrarehetra fa misy tena hoe hitanao mihitsy hoe mikezaka reny fa betsaka mbola te hikezaka koa fa tsy afa-manatra sady ingany mba hoe mba izy tokoa ny fivoarana amin'izao efa rivo-pafirenantsika zao. Iny ary zay ary tsy ihany koa manakatina ny fandarana fa mialohan'izay dia omeko roa minitra ianao misy anao fo miafatra ho an'ny fijerintsika ialina ity. Ia, ny afatra moa zany tsy dia hoe misy afatra be loatra fa dia hoe arak'izay teniko teo zay hoe momba ny resaka tany resahana dia arofomafy le taninareo indrindra fa ho an'ireo olona izay efa manana boki-tany eo am-pelantanany. Ny boki-tany resantsika eto na ny kartasitra efa tamin'ny 1935 1933 le pelan-tananareo reny zany tokony mavoazina na ara-tanàna izy ireny fa tokony mavoazina. Ho an'ny efa manana titre kosa dia mba hoe mikezahana zany mba ho ajariana tokoa le tany fa tsy avela ho tamin'ny avovola satria araka ny teniko teo hoe mampabetsaka fahavalo reny zavatra ireny. Ary amin'izao fotoana zao hoe tantanàntsika dia ny zavatra anankiray koa zany eo amin'ilay fiara-miasa zany indrindra isany antsoko mihitsy dia amin'ny vidina mpanjakana eo amin'ny zapatra rahafanana tany ny tribunal ary ataontsika hoe zahay anatin'ny fanjarana resaka fanana tany vonony zahay anao ataontsika anatabosehatra asa anankiray mba ahafahana mijery hoe inona re mety ho vahaolana mba amoramora sy amaivamaivana avitsy andreo ady amin'ny tribunal zay maharitra ny sasany tena efa miteny hoe maharitra génération roa na te 10 taona 10 taona ao anaty tribunal tsakotsikinao. Zay zany no mba afatra kely apetraka amin'ny vahoaka sy amin'ny fitondram-panjakana. Eny ary
dia misaotranao Andriamatoa Bruno Raverinalosy filota le généraly Madagasikara immobilier Raverinalosy. Dia misaotranao namana marika dia misaotra ny fandaharana koa nampiatrananay androany dia misaotra ny mpijery rehetra izay nanampijery dia fandaharana. Eny ary izay ary no masaka azo natolotra tamin'ny tao anatin'ny fandarana l'actualité tamin'ity androany ity nisorana ireo ataoko hoe mikirakira sy ireo teknisiana niarana mitosa ny fandarana tamin'ity androany ity izay ary noho manakatona ny fandarantsika manome fotoananareo amin'ny manaraka indray velo marito.